Sabotsy 17 septambra 2025 ampifaliana tomboky lasy tomboky vavy no itsidian'ny sampana fampalalam-baovao ny tokantranonao ity alina ity ampanajana no anasananao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny raharam-pirenena avy hatrany mitaky ny fisitrahana ireo zo fototra rehetra izay antohan'ny lalam-panorenana ireo solombavam-bahoaka ny ao nateny amin'ny lapany Tsimbazaza Androany. Marary ny firenena ho izy ireo ary manameloka ny herisetra amin'ny lafiny rehetra misy manerana nosy tapaka ireo olom-boafidy ireo. Fahiantso fivoriana tsy ara-potoana ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara andiniana izao olana manjo ny firenena izao aveloan'ny olona aneo hevitra atsaro ny fampiasa-kery sy ny fandratrana ho ihany ireto solombavam-bahoaka ireto io arivo io. Antso avy amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara rehetra manoloana ny toe-draharaha misy eto Antananarivo sy any amin'ny tanan-dehibe maro eto Madagasikara dia ao anatin'ny fijaliana mafy isika voaka malagasy tsy ankanavaka. Marary ny firenena vokatry ny trangana herisetra sy famonoana ary fandrobana sy fandorana maro samihafa. Izahay solombavam-bahoaka ny Madagasikara rehetra tsy hanavana firehena politika eto amin'ny antenimieram-pirenena malagasy dia manameloka ireo trangana herisetra izay niteraka famonoana na faharatrana na fahasimbana fananan'olona na vamin'iza na vamin'iza. Maneho ny alahelo sy ny fiara-miory amin'ireo izay namoy havana, mirary fahisitranana aingana ho an'ireo izay naratra, mankahery ireo rava sy very fananana tao anatin'ny 720 ora izay. Manameloka izahay ireo nanome baiko, androba sy andory fananan'olona ary manentana hatrany izay ireo manentana hatrany izahay ireo mpitandro filaminana amin'ny andraikiny dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Mitaky ny amoahana aingana ireo olona nosamborana ary ny ampitsahatra ny fisamborana noho ny fanehoan-kevitra nataony. Ny solombavam-bahoaka dia resy lahatra fa mila verina sy soatoavina malagasy izay voaosiosy. Mahatsapy izahay fa voatohitohina ny lalam-panorenana malagasy izay milaza ao amin'ny 17 fa ny zon'ny sambatan'olona ny fahalalana fototra izay antohan'ny lalam-panorenana ary ny lalàna no mandamina fampiasana izany. Ny 10 amin'ny lalam-panorenana ihany koa dia manantitra fa ny fahalalana maneho hevitra sy miteny, ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalana manao gazety, ny fahalalana hiditra amina fikambanana nanorina fikambanana, ny fahalalana ivory malalaka, ny fahalalana na mivezivezy, ny fahalalana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy antohana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe fanajana ny fahalalana sy ny zon'ny hafa sy noho ny fahaterena hiaro ny filaminam-bahoaka, ny famendrehan'ny firenena ary ny filaminan'ny fanjakana. Ampatsahivina etoana fa zo fototra tokoa ny maneho hevitra ary tsy azo edik-hevitra izany. Noho izany dia izahay solombavam-bahoaka ny Madagasikara rehetra avy amin'ny firena politika samihafa eto amin'ny antenimieram-pirenena dia mitaky ny fanajana ny zo fototra rehetra voalazan'ny lalam-panorenana, mitaky ny fahafahana aneho hevitra ankalalana, mitaky ny ampitsaharana ny fifankahalana sy fifandranitana na iza izany. Manao antso avo amin'ny herivelona rehetra izahay samy andray ny andraikitra manandrify azy avy. Eto am-pamaranana dia manambara izahay fa hiantso fivoriana tsy ara-potoana ahafahana mandinika sy mijery vahaolana aingana sy maharitra amahana ny olan'ny firenena na ara-tsosialy na ara-politika na ara-toekarena sy ny rehetra araky ny tandrifim-pahefana nomeny lalam-panorenana anay. Mazava ny famaritana hoe demokrasia nampianarina anay. Noho izany, tsy azo ekena intsony zava-misy manoloana ny fangejana ny vahoaka malagasy tsy haneho hevitra ho ireo tanora mpitolona ho an'ny zo fototra androany. Amafisina ny tolona efa natao ary takina ny fialan'ny fanjakana be kolokolo izao hoy ny fanamafisana izy ireo. Germaine Mejanary, Taiziniana. Miala ny fitondrana be kolikoly, miova ny fijoroana makasika ny hetsika manomboka izao ho ireo tanora mitolona ho an'ny firenena. Tampilaminana no naovana ny hetsika hatramin'izay saingy ny arahan'ny rehetra nahita ny fihetsika nataon'ireo mpitandro ny filaminana sy ny mpitondra fanjakana manome baiko azy ireo. Any vahoaka ny fahefana hoy ny fanamafisana.
tsy misy fahefam-bahoaka intsony anefa eto Madagasikara kanefa lesona ianarana any amin'ny kilasy taona fasivy ny famaritana natao hoe demokrasia. Ijoro ireo tanora manomboka eto raha ny fanazavana. Ty zavatra tazomiko ty définition démocratie nianarana eto amin'ny troisième ty dia efa mba lehibe zay zao dia zay vao afaka tena hoe maneho an'izy zao le zavatra misy zao tokony ho izy amin'ny démocratie nefa ny tena tsy tanteraka eto Madagasikara mihitsy ty satria peuple amin'ny peuple en démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Betsaka loatra ireo nofinofy nampanantenana ireo tanora sy ny vahoaka malagasy marika ireo fandametsena sy ny fanabadona natao. Raha rahampirenena nefa nyresaka ka sy eo amin'ireo tanora fa afaka mitondra vahaolana eto amin'ny firenena izy ireo hoy ny fanamafisana. Zay menatra mafy ho anao avinay dia zareo mangata mafimafy kokoa. Zay efa sady atsemboana sy arerana nefa mbola angalarina volanay isan'andro nefa mbola tsisy zavatra azo en retour dia jereo retsy mbola retsy indray amin'io tsy manampy nefa ny tokony hoe hiaro vahoaka nefa ny tombontsoa andray no arovana. Aradrary ny hetsika fitakiana atao amin'izao io hoy kosa ny solombavamboaka Andriamampandry Todosoa izay mpampianatra pikaroka eny anivon'ny université. Mahita sy mihena ny zava-misy any an'ireo tanora malagasy eny amin'ny anjerimanontolo ny tenany. Tsy ny zo fototra isitraka jiro sy rano ihany no olana amin'izao fa eo koa ny fanakanana ny fafana maneho hevitra. Atao sambo-dokotra le vahoaka, samborona, troahana lacrymogène, taroana, zany ve dia rarina ao anatin'izay. Zany hoe tsy misy mihitsy zany le fahafahana, tsy misy ny démocratie, tsy misy hoe fanjakana tandalana zany zany eto Madagasikara nefa sosialim-bahoaka no marary ny vahoaka ao anatin'izay rehetra. Hitantsika fa isako ny kolara feno ny vahoaka zany ao anatin'izay. Ka hoy izaho hoe aradrariny nge ara-dalàna ny fitakin'ny vahoaka. Hitantsika amin'izao ao anatin'izy feno miaramila sy sandary ny tanàna nefa tadideo fa ny vahoaka ka malagasy no mandoa ny karaman'ireo dia maninona tsy miaro vahoaka sy ny fananany fa ny mpitondra ve no rovana izay mandalo ao anatin'ilay izy mampieritreritra ilay izy ary da mampalahelo mahavaky fo ary matezitra hoe le vahoaka efa tsy mena an'ilay zo fototra tsy mena an'ilay rano tsy mena an'ilay jiro iaran'izany daholo tsika ny vidim-piainana lafo dia mbola enjika sy vono zao mahazo ny vahoaka ao anatin'izay. Ge dia isorako ny vahoaka malagasy rehetra eto Antananarivo na dia hoe zany ny antso indray dia tsy mitsoaka ny vahoaka ka mahasomba vahoaka ny Madagasikara izay ao anatin'ny fiantson'ny vahoaka tolon'ny vahoaka ty etsika ny vahoaka ty etsika sosialy ty dia namaly ny antso koa ny tena koa ao anatin'izay satria na ny tena ary na ny manodidina ny tena ny fianakaviany tena dia hiaran'izany tsy fisiany rano tsy fisiany jiro zao fiainana mafy zao zany eto Madagasikara. Nanamafy moa ireo tanora mpitolona fa anamafy ny firaisan-kina manomboka izao tanjona ny alan'ny fitondrana be kolokolo ka mampahatra ny vahoaka malagasy sy ny tanora malagasy. Andrasana araka izany ny fivoaram-baovao. Mijany eo amin'izay vaovao izay Shaniangy teny Ankatso nidina tsy adana ka teo no sakana ny mpitandro ny filaminana ireo mpianatry ny anjerimanontolo ny maraina teo ny kiasa azo manamboizatovo. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ireo tanora sy ny mpitandro ny filaminana ary nandritra izany no nanambarana ireo mpitandro ny filaminana fa tsy nahazo alalana ny hetsika arakasain'ireo mpianatra natao. Samy tsy nanaiky lembenana ry rotonta ka ny afara tamin'ny fandefasana bomba mandatsy-ranomaso sy ny fanenjehan'ireo mpianatra. Narcisse Karazafy miaro tanjona. Ety Antsadana ny misy anay amin'izao fotoan'izao raha ny vaovao azo dia efa midina avy eny Ankatso ireo tanora mpianatra ny anjerimanontolo manatanteraka ny hetsika fantatra ihany koa fa miaraka amin'izy ireo any ny Gen Z. Raha ny tazana aloha dia efa miatrana ety an-toerana ny zandarmeriam-pirenena sy ny polisy-pirenena manatanteraka izay sakan-dalana izay. Andeha raha antsika toy izao raha ny zava-misy tety.
atao aorian'ny fifanantonana teo amin'ny gendarmerie amin'ny pirenena izany hoe ireo mpitandro ny filaminana amin'ny akabeany sy ireo mpianatra avy eny Ankatso dia nisy ny fifampiresahana tamin'izay fotoan'izay no nilazan'ireo mpitandro ny filaminana fa tsy manaraka ny lalàna ny hetsika izay ataon'ireto mpianatra ireto ary mila mangataka alalana amin'ny fomba ara-panjakana izay vao afaka manatanteraka hetsika ankilana nefa tsy nanaiky an'izany ireo mpianatra ka tonga ny rosy hatrany nanao ny dia ny androso isan'ny ambetiteny naverimberinireto mpianatra ireto moa ny hoe mangataka ny idirana eo amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambojatovo nandroso izy ireo dia nisy ihany koa ny fandefasana ny bomba mandatsy adranomaso araka izao hitantsika izao. On veut pas le président français, c'est tout. BDP hôpital ety akaikinay, fonjy ety akaikinay, zao ve zavatra atao ety akaikinay. Ny ankizy nge tanapolo be tabe babolombelona zay mahita tondra tanapolo ny ankizy fa tsisy mininina. Ambony tanàna zala. Tsisy mininina ny tanàna ny ankizy. Efa afahana ny ankizy any hoe manoana andreo zay satria zay gasy. Adoanay araka ny hitantsika tiatsiadana amin'izao fotoan'izao dia tsy manaiky ireo mpianatra tsy miala izy ireo na dia eo aza ny fanakanana ataon'ny mpitandro ny filaminana raha ny hita tsotsotra aloha dia miakatra raha tery ambany izy ireo teo dia miakatra tsikelikely manantona ny université Ankatso ireo mpianatra mametraka sakandalana ihany koa etsy ankilany ireo mpitandro ny filaminana dia tsy manaiky lembenana ihany koa fa mandefa bomba mandatsy adranomaso hatrany arakaraka ny fiovaovan'ny fihetsika ireo mpianatra misy ihany koa ny torabato ataon'ireo mpianatra ary antsoantso ataon'izy ireo ny hoe avereno ny jiro avereno ny rano ary omeo ny zoanay ahafahana miteny andeha raha antsika toy izao indray ary ny zava-nisy ety an-toerana. Mbola ety Atsiadana Ankatso no misy atsika amin'izao fotoan'izao raha ny tazana dia nanampy renfort ireo mpitandro ny filaminana tonga dia ety an-toerana nisy ny fiara blindé moa izay nalefan'izy ireo nandrava ny fitangoronan'ireo mpianatra tery ambony araka ny hitantsika amin'ny tsara efa avy eo fa ny zavatra hita ihany koa dia nisy ny hevitra avy any am-pon'ireo solotenan'ireo mpianatra milaza fa tsy rariny tsaradrariny ny fanenjehana atao an'izy ireo fa mitaky fahafahana maneho hevitra
sy fahafana miteny ao anatin'izao fidinana an-dalambe ataon'izy ireo zao andan'izay nefa tsy manaiky ny mpitandro ny filaminana tsy manome alalana ihany koa an'izy ireo hidina anao an'izay fihetsiketsehana izay tazana eto ihany koa fa mbola tsy miala ireo mpianatra na dia eo aza ny fandefasana baomba mandatsy sadranomaso sy ny fidiran'irity fiara blindé izay tazana eto ariny niakatra teny ambony teny nandravan'ireo mpianatra ireo miala ireo mpianatra dia miverina ihany rehefa avy eo araka izao hitantsika amin'ny sary zao. Fahaiza-gony zany anina tediavina androany mbola rapitsy vao tediavina satria tsy mihinan-kanina androany mba saindro ery reto mba dinio hoe nareo ke tsy voatery ianao ohatra zao nge fa raha nareo fotsiny ndre olo reo amin'ny sisin-dalana hoe tsy IOPF tsisy manimba zavatra zany reo ary tia ny tenako sambory avy hatrany mihitsy ny tenako raha ohatra hoe misy anankiray mibrika fotsiny amreo fa efa nafarako reo tany ambony tsy hoe za kory mpanantra na manana fahendrena fa tiako hoe teaneo hevitra ary zareo e avy elo izany hevitra kianjany demokrasia rangany eo alô ranga zay akatreo nefa ataoko ampilaminana izy hoe mifona tompoko mamela anay avy elo zay neo hevitra tsy sitrapony ny palaka anareo fa marary kony e andramo kely tifirina masina ny boba lacrymogène io dia hotsapanareo hotsapanareo tsara kaile ty mbola mampitomano ny tsarany ankizy anakifito ao anatin'ny 3 andro mbola mafy noho izany io fa andramo mety menareo fa mafy io ary tadio zany hoe tsy mbola loka zany angaminy anao colonel tojo hoe maraina sosiety ariva voatavo zany loka sy tiany lelandry za fa tsy maintsy hoanina dia tenindray ianao hoe sambory bandikely io zay zao nitako teneninao eo ianao ke zay ke olona nianatra koa zay ohatra anareo ihany fa maninona zay tsy avelanao aneo hevitra ary za fa inona problème anay tamin'ny alina nge nisy fanafiana fa sy tamin'ny andro atoandro ary efa nasinireo couvre-feu fito nefa zao zay mbola andro amin'ny efatra sasa zao raha farantary colonel tojo manino anao no mitroka milefa ve anao am'izany raha ny vavavoaray anay amin'izao fotoana izao dia mpianatra iray izay nifampiraharaha tamin'ireo zandary sy mpitandro ny filaminana tery ambany ny maraina teo no fantatra fa voasambotra amin'izao fotoana izao voasambotry ny mpitandro ny filaminana manao fanamiana sivily araka ny fampitambavavoaray avy amin'ireo namany ihany dia mbola tsy fantatra hatreto hoe aiza ny misy an'io mpianatra ray io tsy mandeha ihany koa ny findainy raha efa natsoa andrasana ny vaovao mahakasika an'izay. Talara misy karoty dia hoanerina manina ty telefôny ty tena mpanaka zany ty manao katia izy atia miala eo katia za eo mety ambadika hazo ao varavaratsiny aza misa mamono tena toro fa vohitra azo ray sy tsy vatapitra tamin'ny akizy eu me lembro ne aqui raha ny fampitam-baovao amin'izao ariva izao dia efa navosotra ireo mpianatra voasambotra teny Ankatso ireo mbola mizana eny an-toerantsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity taoriany hetsika natao androany sy ny fanakanana nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ireo mpianatra dia nanao fanambarana izy ireo ny takariva teo fa tsy janona ny fitakiana fantatra ihany koa fa nisy mpianatra iray no sambony mpitandro ny filaminana ny tolakandro araka izay tato-baovao izay.
Tsisy antsy, tsisy ninino fa mano hevitra mavomba meo le liberté d'expression fa tsy zavatra zao ve n'olona irariny be ohatr'izao ny tanany zay olona kisy kely daholo olo lehibe tanora sy ka feonay le lalana aloha ny asanareo amin'ny alina reny tokony asehonareo tena herinareo reny amin'ny alina ohatrany tamin'ny alina rahariva mety mbola isy mba hijereo reny mpandova reny fa tsy zay olona ny hevitra ohatr'izao feonareo ohatr'izao. Tsy hijanona ny tolon'ireo mpianatra raha tsy mivaly ny fitakiana ataon'izy ireo ho ireo mpianatra io arivo io. No mafisy ny ireto mpianatra ireto koa fa tsy avy amin'izy ireo ny fandrombana ka mangataka fandraisana andraikitra ireo mpitandro ny filaminana. No ny tahotra ny amin'io fisamborana azo azy ireo dia novaina ny feo ary nanakona tare ireo tanora ireo. Zao androany zay amarana an'ity zavatra nataonay teto Ankatso ity. Ka rehefa amarana an'ity zay ny tolona akory tsy hoe mijanona satria mbola tsy mivalo amin'ny fangatahanay. Fa raha tsy mivalo amin'ny fangatahanay dia hitohy foana zay. Kanefany hijanona ity zavatra ity androany ody daholo zay ireo. Tsy misy aminay ireo ny hoe andeha androbo satria ny anay hetsika madio ny anay ary fitakiana inzoanay madio ny anay fa tsy misy ny hoe andeha androbo. Ka sao dia isika dia andeha indray ny resaka rehefa avy eo dia hoe ampianatra mihitsy mpandrobo non zay tsy mandrobo fa miady ho an'ny zoanay zay satria zay citoyen malagasy. Raha ny fantatra no enjehan'ireo mpitandro ny filaminana trany anaty elakelan-trany ireo mpanao fitsiketsehana mpianatra iray no voalaza fa voasambatra. Lafo loatra tovy amin'ny vidim-piainana tsisy iainana zay tsy mahay miaina no arovana zay tsy mahay miaina no salovana avy eo ny olona vidinana afaka mihitsy no mandatsaka ankady nefa dia maro ny olona vonona iady seza tovy amin'seho antsehatra ka dona ny samingeza dia ny madinika voaporotra ampovoany dia ny madinika vela tontolo laona leo nefa tsy hita atao akory fandrosoana ty aminay dia fizarana jirona koa. Rehefa tsy hisy ihany ny fandrosoana dia avelao ikorina malalaka ny kolikoly. Avelao reo voly dia andao reo arenantsika vadika vola. Tsisy atao kely andao indray tokona pampokon'olona dia sambory reo mitokona mitaky ny zoany. Sambory reo mangalatra sakafo reny ny atao amin'nona afo. Tsy hainona ny famotsorantsika reo mpamon'olona, tsy misy asa ratsy marina, tsy misy asa sora, tsy misy fahita lavitra ny mpitondra anay dia tena mitsinjo lavitra fa to lavitra loatra ka hatramin'izao mbola tsy hita maso ny tiany atao. Manodidina izay vaovaon'ny fampianarana izay miantso ireo mpampianatra sy ireo normaliana rehetra manerana ny nosy ampiato ny fampianarana ireo mpianatry ny ENS etsy Ampiflo ny alatsinainy ho avy izao. Tsy fotoana ifampizarazarana intsony izao fa fotoana ny hoana firaisan-kina malohana ireo fitakiana atao hoy ny fanamafisana. Manohana ary anamafy ny hetsika fitakiana izy ireo raha ny fanazavana satria isan'ny sehatra marary mafy ihany koa ny fampianarana ankehitriny. Fanadihadiana. Tsy akena ny famonoana sy fandratrana tanora malagasy izay mitaky ny zony. Raha ny ainy fitondram-panjakana hatramin'izay dia tsy tonga amin'izao olana sy savorovory izao ny firenena. Manohana tanteraka ny tolona ary andray anjara mavitrika amin'ny tolona raha tsy mivaly ny fitakiana hoy ny ENS fikambanan'ny mpianatra eny Ampiflo. Miantso ny vahoaka isaky ny fokotany ihany koa izy ireo anangana ny andro masom-pokon'olona satria efa tsy antenaina hiaro intsony ireo mpitandro ny filaminana sy mpitondra fanjakana ka aleo ny samy vahoaka ny fampiaro hoy ny fanamafisana. Ary ambaranay fa tena tsy ekenay ny famonoana ny namanay izay mitaky am-pilaminana izay tanora ho avy ny firenena mitaky ny ara-dranina nefa dia vony no sahaza ho azy hitanareo fa mety aza dia toy ny ihany koa dia mitondra ny teny fakaherezana ho an'ny mpianatra rehetrarehetra indrindra fa ny andembo izay namoy namana. Manarak'izay dia toherinay ny antsodraisy ny sakana tao aminay tanora maneho hevitra izay mitaky am-pilaminana. Raha tena ny hainy sy nalala ny tokony natao ny mantsinareo hatr'izay dia tsy ho tonga amin'izao savorovory izao ny firenena. Ary fahatelo melohanay ny herisetra atao amin'ny samy malagasy ny fandrobana ataon'ireo vondron'olona voakarama ary manentana anisaky ny fokotany izay hanangana ny andro masom-pokon'olona ho fiarovana ny vahoaka sy ny fananana satria mpitandro ny filaminana dia efa hita fa tena tsy namatsika intsony.
Mpianatra manodidina ny 2 arivo no eo anivon'ny ENS saingy 5 ny ho raisin'ny fanjakana ka tsy ao anatin'ireo raisina ireo izay manana lisansy. Tsy ekena ny zavatra tahaka izany ho iatran'ny fanazavana ka antony hanamafisana ny tolona. Toerana Akitsirano ny kota 5,37 fotsiny ampianatra 2 arivo eo izay tokony ho kasapanjakana amin'ity taona ity. Ary amin'ny manarak'izay dia mbola misy ihany koa fanavana, misy parcours hafa tsy ho raisin'ny ministera amin'ity taona ity, tsy ekenay zany to. Ary indrindra fanavana no hoe izay manana lisansa dia tsy ho raisin'izy ireo ihany koa. Rehefa tsy ao aminay sy tsy resaka aminay ianareo dia ho avy ary ahafana ny hetsika misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Manao antsoava amin'ny mpampianatra rehetra manerana ny nosy, indrindra ny ENF, normalian, ny CRINFP hoe andao tsisy ampianatra manomboka amin'ny latsinainy fa andao iombina ho amin'ny recrutement sy ny fanabeazana eto amin'ny firenentsika izay tena marary ankehitriny. Amin'ny alatsinainy izao no voatondro iantsoan'ireo mpianatra ny fampiatoana ny fampianarana manerana ny Madagasikara. Tsy fotoana ifampizarazarana intsony izao fa fotoana tokony hanehoana firaisan-kina mba hisiany fanovana goavana manoloana ireo olana maro lafy izay tsy mety ahitany fanjakana vahaolana ho ihany ny fanamafisana. Mafana ny toetra raha eny anivon'ireo université manerana ny fahatany enina manoloana ny zavamisy ankehitriny indrindra manoloana ny olana sedran'ireo mpianatra. Miray feo izy ireo any amin'ny fampitsarana ny herisetra sy ny famonoana mpianatra manao fitakiana. Manome fepotona amaliana tsy misy atakandro ny fitakian'ny mpianatra amin'ireo maharary azy izy ireo ankoatra ny fitakiana iombona ny malagasy rehetra dia ny fisitrana jiro sy rano. Fanadiadiana misary Mathieu Prince. Manameloka ny fanaovana herisetra sy famonoana mpianatra manao fitakiana ny mpianatra amin'ny université ny Toliara. Tsy akoho ny mpianatra ka hovonoana fahitany hoy ny fanamafisana. Mitaky ny sina fanadiadiana makasika ny fomba nafatesana ny solombavamboaka ny Betsika Atsimo, Jean-Jacques Rabenirina ihany koa ny mpianatra amin'ny université ny Toliara. Eto zahay dia miantso ny fitondram-panjakana mba hanameloka izay nahavandoza fa tsy akoho ny mpianatra ka ho tifitifirina fahatany. Manana zofeno izay mpianatra ambony haneo hevitra ary hitolona ho an-tanindrazana amin'ny maha-mpianatra amin'ny maha-olom-pirenena anay. Eto ihany koa izahay dia miomboka alahelo amin'ny fahafatesana ray aman-dreny député honorable de Madagasikara zay voafidy tao Betsika Atsimo ary mpampianatra mpikaroka eto anivon'ny université ny Toliara. Mangataka izahay ho anareo fitondram-pandrakana mba hanao fanadiadiana manokana fa hoy izahay fa misy ambadika politika ny antony namonana anazy. Dia eto zahay manao antsoava mba hisiany fanadiadiana manokana ny any fahafatesany député Jean-Jacques Rabenirina. Dia manao antsoava izahay fa tsy hijano izao tolona izao raha tsy tsatsa ny tany. Tsy vita ny fialan'ny ministry ny angovintsony zavamisy ankehitriny hoy ny fanamafisana ireo mpianatra fa ny mpitantana rehetra mihitsy no mila miala ka namafisana izy ireo ny fitohizany tolona. Tsy hoe vitavitaigna avao amin'ity kabary hoe hanolo ministra ny angovo le vita ty raha toy fa zahay tsy mahatanty izay sasa hoe ndaty tsy toko hoe hampialagna ro miala amaay zahay tanora eto Madagasikara aleo fitondram-panjakana mihitsy ro miova aleo inareo izay mitantagna amizao zany ro miala mihitsy tsy misy dika mihitsy ty fialay ministry ny angovo. Miakatra ihany koa ny maripana ho antsiranana amin'izao fotoana izao manoloana ny fahafatesan'ny mpianatra naman'izy ireo maly vokatry ny tifitra ny ataony mpitandro ny filaminana. Ambaran'izy ireo fa tsy mety tsy ekena ny famonoana mpianatra. Ratsaivina dia maty voatifitra ho maly ny naman'izy ireo ka noentina namakivaky ny tanàna ny razana ary napetraka teo amin'ny lapa ny tanàna. Tsy petrapotsiny ireo mpianatra manoloana izany fa namafy ny fitakiana. Io ny mahazo atsika io, atsika zenina tokony antenena dia io ny mahazo atsika. Dia ho atsika agny amin'ny faritry sava na ry aman-dreny na zanaka zao ny mahazo zay aty Diego. Dia mba mangataka amintsika fiarahamonina firaisan-kinantsika hagnampy zay amin'ny zavatra io fa zao zany zay mbola tsisy zavatra natao efa io zany ny karazagna fitsikirana natao zahay amin'io. Afatra koa zegny mbola misy namanay zao mbola agny dia mbola agnatin'ny mandinika ino ny stratégie pacifique indesiny négocier angalareo tagny dia fa zao sahadiny valin-kafatra nalefa ty aminay ka tsy hipetraka mora zay amin'io fa mbola agnatiny mitady solution inona ny atao amin'io zany zahay. Ataoko ngamba université d'Antsirangana agnisan'ny université manerana Madagasikara milamina indrindra fa matoa zao amin'ny sepasy efa tsy rarina ary misy namana maty zao
efa tsy rano loatra zagny le raha ataonjareo amin'ny université magneran'ny Madagasikara ajanonana ndre activité pédagogique mandeha any fa izo ty zany fotoagna fitakintsika zoma malagasy atsika matsikatsika mampianatra atsika allo zala itologna atsika tsy ekentsika oraraka antany ny liny zanakatsika masina ity tanorazana ty message ngiarajoely efa mpamon'olo anao tamin'ny 2009 namon'olo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava ary anareo zanaky sambaba zay agnatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa hotagnana atao mandiana mibebaka mivoaka amin'ny tany avianareo nareo mba tsy isieny fitaizaram-bahoaka aminareo zanaky samba manome valombe fapolora ho an'ireo tompon'andraikitra manany olo anjiry sorana ireo mpianatra ao Mahajanga amin'izao fotoana izao mitaky tsy misy fepetra ny fisitrana vatsym-pianarana telo volana ihany koa ireo mpianatra ny université ny Mahajanga izay miombona alahelo amin'ny mpianatra antsiranana zay ato amin'ny université de Mahajanga dia miombona alahelo amin'ny namanay zay voany ratra sy ny vono nahazo ho an'ny université Antsirana ka agnatin'izay magnolagna zavatra mahavoatsika malagasy zay dia tsy manaiky ny herisetra sy jadona zay misy eto amin'ny firenena zay ato amin'ny université de Mahajanga dia tsy emotro mahakasiky ny hetsiky sy ny fitakiagna ny zo amin'ny maha-olombelogno ninanina moa amin'ny maha-malagasy atsika ka zegny moa agnintana atsika jiaby mpianatra ato amin'ny université de Mahajanga intanigna atsika ato amin'ny université de Mahajanga samby hiara-iombo amin'ny zavatra andeha hitakintsika nivoaka tamin'ny fanginana ihany koa ireo mpianatra ao amin'ny fianaratsoa mahalona ny zava-misy ankehitriny ka manao fanambarana iombonana tsy ekenay ihany koa ny fanamaivanana milaza ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiasa lavina imarindrano ny vaovao miely izay milaza fa hatao fitaovana ny mpianatry ny université amin'izao raharaha misy eto Madagasikara izao izahay dia manaraka ny rariny sy ny hisiny fa mitaky ny zonay amin'ny maha-olona sy amin'ny maha-malagasy ho fototry ny fiarovan'ny zony tsirairay amin'ny hoatoko ny fampandrosoana mitaky ihany koa izahay ny fanovana ny rafitra misy eto Madagasikara satria raha ny rafitra amin'izao fotoana izao dia hita fa mandetika ny Madagasikara ho anaty lavaka raha tsy miova ny rafitra tsy miainga ny fampandrosoana ho aneto Antananarivo nanamafy tamin'ny alalany fanambarana ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo fa efa mitony ny akatso izy ireo ny alatsinainy ho avy izao tsy akena hoy izy ireo ary meloina ny fandatsahana ina ireo mpiara-mianatra manerana ny nosy izay mitaky ny rariny ho an'ny firenena melohan'ireo mpianatra ihany koa ny fandrobana sy ny fandravana fananana ataon'ireo mpanararoatra izay misy eo amin'ny endrika rehetra eo anatria ny zava-misy ainan'ireo mpianatra sy ny fitakiana ataon'ny tanora amin'izao dia namoaka fanambarana ihany koa ny mahafami izay manameloka ny fitifirana na afaty-mpianatra tany amin'ny université n'Antsiranana ary nilaza fa saro-piaro amin'ny fotodrafitra samy misy mijoro eto Antananarivo miantso ny fijoroan'ireo ray aman-dreny isan-tsokajiny ara-panahy ara-drazana na ra-panjakana sy izay rehetra matsiaro fa manana andraikitra mahalonjany mba ampivondrina ny hery rehetra ho fiarovana ny tanàna n'Antananarivo sy ho fandaminana ny fiainam-pirenena ny mafami takin'izy ireo ny fandraisana andraikitra mahitsy avy amin'ny mpitandro ny filaminana ampitsarana ny asa ratsy ny mpandrova sy ny mpanimba manaraka akaiky ny zava-misy eto Madagasikara ny voamery ny ranomasimbe Indiana na ny COI raha ny fanambarana navoaka ny androany miantso amin'ny fifampiainoana ity vondrona ity miantso ny gouvernemanta sy ny hery eto Madagasikara ho amin'ny fifampiresahana mba hamoana fekevitra manoloana ny olana misy ihany koa ny SADC raha mitaky fanajana ny tantandalana ny firenena mikambana araka ny fanambarana na ny heviny ihany koa ny androany ireo maso ivo enina eto Madagasikara fanadihadiana miantso ny rehetra ny SADC mba hitony ifetena ary amorona tontolo ho an'ny fifampirarana anorenana sy hamanam-pilamenana ny tsy fitovikevitra ho an'ny tombotsoa ambon'ny firaisampirenena ny fandriampahalemana ary ny fampihavanana araka ny fanambarana nataony manoloana ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mampalahelo ny SADC ny famoizana ain'olona ny fahavoazana ho an'ny tsiraray ary ny famotehana fananana izay mifanohitra amin'ny fotokevitry ny fandriampahalemana ny firaisankina ary ny fampandrosoana maritra izay ivo ny vina ny SADC manamafy ny firaisankina ny feno Madagasikara ny SADC ary manohana ny ezaka ho famerenana ny fandriampahalemana sy ny fitoniana manerana nosy eo anatria ny fihetsiketsehana izay niteraka fahafatesan'olona faratrana ary fa sy mbana goavana tamin'ny fananan'olotsotra ka nahatonga ny tsy fifahazoana mivezivezy amin'ny alina eto andrenivohitra
manoloan'izany miantso ny ametrahana fepetra isina fifamidinana anitsina sy amanam-pilamenana ny olana eto Madagasikara ny SADC ao anatin'ny fitandronan'ny firaisampirenena ny filaminana ary ny fampihavanana. Ao anatin'izany toe-javatra izany manentana ireo tompona andraikitra ampisanana ny filaminana mba hetsika amin'ny fifehezan-tena sy amin'ny mamatianina indrindra ny SADC ary miantso ny mpanao fihetsikehtsehana rehetra ampitany fitarainana amin'ny fomba ara-dalàna sy ampilaminana ho tombotsoan'ny firenena sy ny hoaviny. Etsy andanin'izany dia manaraka akaiky ny zava-misy eto Madagasikara ihany koa ny voamierany ranomasimbe indianana ny COI izay manamafy ny fanajany fiandrianam-pirenena ireo firenena mipikambana ao aminy. Mandrisika ireo mpisehatra ny COI iroso amin'ny fifampianoana sy ny fitoniana hitandronan'ny firaisampirenena sy ny fitokisan'ny olom-pirenena izay singa lehibe isina fampandrosoana maharitra sy fiara-miasa eo anivon'ny faritra. Manameloko ireo herisetra amin'ny endriny rehetra ny COI ary miantso amin'ny fifampidinana ihany koa amaliana ireo fitakiana sy ho fitandrona ny fandriampahalemana ho an'ny firenena. Mifanohitra amin'ny soatoavina fototra ijoroan'ny firenena mikambana dia ny fandriampahalemana, ny zon'olombelona ary ny fampandrosoana maritra ny zava-mitranga eto amintsika raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Maneho ny ahiahy ny firenena mikambana no ireo herisetra, fandrobana ary fanafiana ny tranga manerana ny nosy nanomboka ny alakamisy ary miantso ny rehetra anajany fanjakana tandalana. Mampatsiahy ny firenena mikambana fa zava-dehibe ny fitandrona ny filaminam-bahoaka saingy tsy maintsy tanterahina miaraka amin'ny fanajana tanteraka ny zo fototry ny olombelona izany. Miantso ny mpitandro filaminana izy ireo aneho fifehezan-tena sy hanatanteraka ny asany ampahan-emendrehana sy amin'ny fomba matianina. Miantso amin'ny fitoniana ny fifehezan-tena ary ny fifanajana ny firenena mikambana ary manamafy fa manaraka akaiky ny toetra iray izy ireo amin'ny alalan'ny fifanakalozana amin'ireo rehetra voakasika ho fanohanana amin'ny fikarohana vahaolona milamina aorian'izao krizy izao. Miantso ireo mpanamboetsika sy ny fanjakana ho tongy sy tsy ampiasana herisetra kosa ireo maso vovahiny miisa eny eto Madagasikara dia Allemagne, Corée, États-Unis, France, Japon, Royaume-Uni, Suisse ary ny Union Européenne. Tsy misy afa-tsy ny fialana izao fitondrana izao amin'ny fitantanana ny firenena no vahaolana ho an'ny malagasy ho ny teo anivon'ny Antoko Maheva androany. Tsy ny gouvernemanta no olana fa ny politika apetraka ho an'ny fiainam-bahoaka ho ity antoko ity. Efa miosin-drano tanana izao fitondrana izao ka miantso ny tafika indraindraikitra ny antoko. Ambola hiamafy mantsy ny hetsika fitakiana raha ny fanambarana eta etseroa ho hiatrany ny fanazavana. Miditra amin'ny kion-dalana vaovao i Madagasikara ankehitriny. Tsy tafavoaka intsony ny fitondram-panjakana amin'ny famanana olom-bahoaka izay efa nanaovana fanairana azy ireo foana hatramin'izay ho ny Flou nasionaly ny Antoko Maheva. Miantso ny malagasy rehetra ny tenany mba hanohintolona satria tsy ny fanesorana ny minitry ny angovomaly no haman'ny olana misy eto amin'ny firenena ho ny fanamafisana. Oka tompoko mba tsy ho tafiditra amin'izay isika fa tsisy ahita tombontsoa eto mihitsy fa ny vokatra izao zavatra iainantsika izao dia ny fanaovana politika izay tsy araka ny tokony izy eto amin'ny tany sy ny firenena. Aoka izay ny fifanenjehana. Ianareo izay mitaky ny tokony ho ara-dalàna kosa ny ahazo ny jiro sy rano mijohatra amin'ny farana. Za dia miteny eto Mandrakariva fa tsy mifanoloana minisitra omaly na afaka omaly no ampandeha ny rano sy ny jiro mba tapitry ny mandanao. Fangazo anao vao mahita hoe tapaka ny jiro. Fangazo anao Andriamatoa Flou vao mahita hoe tapaka ny rano. Fa za ampiasainy antsony malagasy. Mijoroany malagasy sahia tompona andraikitra. Nanamafy ity antoko politika ity fa tsy ho isa ny andry anjara amin'ny gouvernemanta itsangana eo raha toka izay no herisoana izao fitondram-panjakana izao ary tsy fampidinika amin'ny mpitondra ihany koa satria fa ela no nitakiana izany saingy tsy niany ny mpitondra fanjakana. Za tsy hiaraka hidinika aminao intsony. Ampy zay. Tsy misy mifanampitamby eto tompoko. Fa ny atsy ianao ny problemako. Fa ny problemako dia ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy. Miantso mpanao politika ahako satria mandeha ny feo. Hoe anangana gouvernement na gouvernement inona no atsanganao na gouvernement inona. Tsy ampiova inona eto amin'ny tany sy ny firenena Maheva sy ny tenako dia efa hiteny reny tany ren-danitra fa tsy lahatra velively amin'izany gouvernement izay tsangana eo zany tsy misy vahaolana eto Madagasikara zany tompoko. Raha mbola ny Flou ankehitriny io ny mieritreritra hitantana an'izany gouvernement zany. Za efa miteny fa herinandro azy ny teny hoe miala ianao Andriamatoa Flou. Tsy mahavahaolana dia miala. Ankoatra izay dia miantso ny tafika mba indraindraikitra ny Antoko Maheva. Ny fandraisany tafika ny fitantanana ihany no vahaolana amin'izao ho ny Flou ny Antoko Maheva.
fotoana tokony hijoroana izao satria efa miosin-drano ny tany any mpitondra fanjakana iamafy ny tolona raha ny fanambarana ataon'ireo mpitolona hoy ny fanamafisana totika amin'ny tafika nareo tompoko natao hoe tandroka ary mivozana tsy misy afa-tsinareo no ianteran'ny vahoaka malagasy rehefa sendra mikion-dalana oatra an'izao no tsy fahaizana politika eto amin'ny tany sy ny firenena aza variana intsony ianareo satria mandeha ny fotoana mandraisa fanapa-kevitra faran'izay aingana fa misavorivory ny sain'ny olona tompoko izy mitondra eto Madagasikara manao ahoana ny gouvernement aiza ny sarangotana dia io fa nenjinenjika eto fa monomono eto itsika eo amin'ny treize ny olona zay makeo amin'ny treize mesy Ambojatovo mitolona eo ihany fa jerevo ny olona manodidina zay tsy mitolona aiza ho aiza izy zany tsy misy ny solika rehefa riva ny any amin'ny guichet rehetrarehetra vola reny tapaka daholy tsy maro samihafa mbola ataontsika iletika ihany ve ty firenena teo anatin'ny 3 andro 4 andro raisy tompoko ny andraikitra tokony tsisika samy malagasy no ifandroba fananana manoloana ny olana efa iainany sara babe bahoaka sy ny toe-karena mitrosona amin'ny tany izao ho iatrany ity mpanao politika ity mazava ny fototry ny olana nampijaly antsika hatramin'izay dia ireo olana maro lafa ireo dia tsy iza fa ny mpitondra ho ihany fanazavana any amin'izy ireo no tokony anehoany malagasy ny atezerana fa tsy ny mpandrara malagasy sy ny malagasy mitovy amintsika ihany ho iatrany fanamafisana tsy ny fanesorana ny ministra no vahaolana amin'ny krizy ankehitriny ho ny fanambarana nataon'ny cellule de crise ao Toliara fa ny fialan'ny filoham-pirenena mihitsy tsy mijanona fotsiny amin'ny olana ny jiro sy rano ny olana misy ankehitriny fa ny sehatra rehetra nanamarika ihany koa izy ireo fa isy ny fisamborana ireo mpitarika ny vondrona raha mbola toezana ny fanazavana sy ny hetsika ataon'izy ireo eo anivon'ny mponina raha ny vaovao miparitaka atoy izao mahakasika izay fanambarana izay Nialatsiny Andriamanto Andrinira Rajoelina fa maro zay ministra nesorinao zay fa tsy ahitanao vaha fa tsy vahaolana amizao toerana misy antsika zao zany fa nesoranao olo io fa ianao indrindra zany tokony hiala satria ianao ny tena fositra ny zavatra rehetra misy eto Madagasikara ka eto Toliara dia miondrika amin'ireo faty olona maro ireo ary milaza amin'ny tompopaty fa miombana lahelo aminareo zahay Toliara eto iaby io magnaraka izay misalala fahasitragnany feno ho anareo maratra zay tsaboina miteny aminareo mpitandro filaminana zahay fa tsy tokony hitifitsinareo fa ambeninareo iaby zay toerany tokony hangalaran-daty zahay koa dia magnameloka ireo olo mangalatsy ny hanagnan-daty io satria tsy zay velively ty nampisiany tologny toy fa hiarahantika mandresy zao fahantragny laliky izao satria fahantragny izao dia misy antony manaitra anareo mpitondra mahefa hamahany olana amin'ny fijalian'ny vahoaka sy fahorian'ny vahoaka Valalabe Mandry leo ny délestage davareny leo angany fidangany vidim-piainana ny didiko fahalehibe ny didy jadona ny amboletra atao fivarotan-tanindrazana laniera leo ny fampianarana tsy manjary fitrandrahana fasimainty leo ny fitsaboana tsy zarizary leo ny tsy fanananasa leo ny kaboraraka amin'ny fitantanam-bolam-bahoaka miteraka fahantrana lalina mangepokeoky ho an'ny vahoaka malagasy ankoatrin'izay miantso ny vahoaka malagasy rehetra eto Toliara fa ho samborona hono ny tena masimana manantsoa mpitarika an'ity fietsehana eto Toliara ty avy eo amin'ilay filoham-pirenena tsy manjary io no fototrolana dia mba Andriamatoa Andry Rajoelina miala mitohy ny tolona raha tsy miala eo izy satria izy ny fototrolana amin'izao fijaliany malagasy zao ny fisamborana zay nitenenina mahakasika an'Andriamatoa Ray aman-dreny Masimana Manantsoa teneniko etona fa ny mpitondra fanjakana faratapony dia ny administrateur civil mimoramorana reo zanaka administrateur civil zao vehivavy zao ka fantako zany ny ainako sy nabe ahy aza mba mangala baraka Ray aman-dreny fa na inona klasy misy anao na inona ianao na inona dia ho ambaniny administrateur civil raha mbola fitondram-panjakana noho izany miala Andriamatoa Andry Rajoelina tapitra
Malameloka ny fandrobana sy famonoana sady miantso ny fitondrana andray andraikitra maika amin'ny fitediavana vahaolana ny antokitany Madagasikara. Isan'ny vahaolana narosiny ity antoko ity ny fanesorana ny Praiministra. Tsy vahaolana ny herisetra ary tokony fampidinika aingana ny ankolafakely rehetra ho Itabera Randriamanantsoa. Tsy ny ministry ny angovereri no tomponantoka amin'izao tsy fahombiazana eto Madagasikara izao. Hoy kosa i Vaovao Benjamin izay nanamarika fa ny fidinana an-dalambe dia manam-porofo fa mihatonga saina ny vahoaka ary tsy tokony andrasana hipoaka izany avao mandray fanapa-kevitra ny fitondrana. Tadibavao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sariny ny Artanjona. Manameloka ny fandrobana sy ny famonoana ny praitan-drazana ny antokitany Madagasikara. Manoloana ny savorovory misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Mafiloatra ny iainan'ny Malagasy tato anatin'ny taona maro kanefa tsy vahaolana ny fandrobana hoy ny mpikambana ao anatin'ity antoko ity. Miantso ny fitondrana, ny fiarahamonim-pirenena sy ny hery-velona hafa rehetra ifanantony ka hitady vahaolana ny antoko. Miangavy ny filoham-pirenena andravan'ny governemanta fa indrindra nalan'ny Praiministra izay fototry ny tsy fahombiazana Itabera Randriamanantsoa filohan'ny antoko kitany Madagasikara. Raha tsy mandray fanapa-kevitra maika ny fitondrana dia ho faty olona mikararana ny hisy eto amin'ny firenena hoy ny fanamafisana. Magniangavana ireo fitondram-pazakana manoloana zavatra mitranga zao mba amory ny hery eto amin'ny tany sy fazakana, ao ny hery politika, ao syndicat, ao société civile, mba andinika ny zavatra mitranga amin'ity tany sy fazakana ty ny firenena. Miangavy ny filoham-pirenena mba anjavany gouvernemanta io ny Praiministra fa sy ny ministre ny énergie no esoriny. Fa raha vao esoriny Praiministra amin'izao fotoana zao satria avy aminazy daholo ny mahatonga an'izao zavatra sy mety zao ny fitantanany. Ny fitantanana ny gouvernemanta io sy mahomby, ny fijerevana ny raharam-pirenena sy mahomby. Tokony Praiministra vaovao zay mahafaka miresoudre an'izao problème zao ny Praiministra apetraka eo. Praiministra tena manana mahaizana azy, Praiministra mahafaka miresaka amin'ny kolafakely rehetra, zay ny tokony apetraka eo fa tsy zany io dia ho fatolo mikararana eto Madagasikara. Ny Malagasy no tokony tantana ny firenena ho hiatran'ny ny fanazavana. Miantso ny Malagasy ho tony ny antokitany Madagasikara indrindra miantso ny fitondram-panjakana mory aingana ny ankolafakely rehetra itetiavana vahaolana. Miapotika ny firenena, tsy nisy tanteraka ihany koa ireo fampanantenana natao. Tetika ady ireo mpikambana sasany ao anatin'ny fitondrana entina nasoka tany ireo tanora tonga saina ny fandropana. Manam-porofo anefa ny fidinana an-dalambe fa mihatonga saina ny vahoaka hoy i Vaovao Benjamin no mafisiny fa tsy ny ministry ny angovereri no tomponantoka tamin'ny programanasa ny fanjakana hatramin'ny fotoana ny rasan'ny filoham-perinasa ny fanjakana no makaty anefa dia saika potika ny ankamaroany ireo sy ampiariana eto amintsika. I ministre ny angovereri mo no tompon'andraikitra ny PGE, programme général de l'État. Izy ny tompon'andraikitra voalohany amin'izany. Zay ny asan'ny premier ministre lehibe ny gouvernement manatanteraka ny programme général de l'État. Tamin'ny mandat voalohany enao ny antsoantso hoe velirano fahatelo ambin'ny folo. Izy amin'ireny velirano ireny no tanteraka ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ady anatsarana ny fampianarana ny fahasalamana sy ny sisa, ny fananganana orinasa isaka ny district sy ny fitifirana ny fitorana grenade lacrymogène amin'ny vahoaka ny vahaolana fa fahaizanao mandrindra mametraka ny vahaolana ampandrosoana ny firenena. Firenena no resaka tsy tokony andrasana hipoaka ny vahoaka vao indray fanapa-kevitra ho hiatran'ny ireto mpanao politika ireto. Efa nametra-pialana ny gouvernemanta saingy tsy nakeny Andry Rajoelina hoy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Mila manaiky izany fametra-pialana izany filoham-perinasa hoy ny fanazavana satria efa tokony roso amin'ny vahaolana hafa ny firenena manoloana ny zava-misy hoy ity solombavam-bahoaka ity. Fanampanazavana. Mila manaiky ny fametra-pialana ny gouvernemanta Andry Rajoelina hoy ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka. Efa nisy zany dingan'izany saingy tsy nakeny filoham-pirenena hoy izy. Tokony efa iroso amin'ny vahaolana hafa ny firenena manoloana ny zava-misy ka angatany ity olom-boafidy ity ny fametra-pialana ny filoha. Ny fialana no ampiato izao korotan'izao ny fanamafisana. Andriamatoa Andry Rajoelina, mila ekenao ny fialan'ny gouvernement. Henoko zany fa ny gouvernement efa mametra-pialana fa tsy manaiky enao hoe
hiala zareo fa ozy anao hoe andraso za miverina zay vao mametra-pialagna tsy andron'olona zany ny banky efa lany vola agnatin'ny gaby ny supermarché rehetra Tananarivo efa voaroban'olona daholo ny olona tsisy sakafo tsy afaka mivarotra ny olona enao mba meteza amin'ny place mivoaka malagasy zay tsy ajainao mba ajay izy androany hoe tegna mikorontana ny sainy mikorontana ny tokantrano mivoaka malagasy rehetra tsy maintsy miala ny gouvernement ary ekeo ny fialany ary raha tsy miala ny gouvernement dia enao mametra-pialagna fa alohany anao mametra-pialagna dia nomeo raha ohatra tianao hoe tsy maintsy mifagnaraka amin'ny constitution dia nomeo sénateur vaovao zay avany amin'ny maramila ohatra sénateur vaovao satria le sénateur ao président sénat tsy eken'olona maro fantatrao tsara zany donc nomeo sénateur vaovao dia igny no lasa président par intérim tsotra be zany agnatin'ny ray minitra dia afaka atao zany fa mba pour une fois zany mba tsy nieritreritra ao ny atao fa mba nieritreritra mivahoaka malagasy ny laza eo anatrihan'ny zava-misy ny resabe mandeha amin'izao io misy ny filazana fa manohy ny asan'ny prime ministre tsai Christian izay mitarika ny fivoriany OMC national isan'andro arak'izay voafaritry ny lalàna miasa ihany koa ny mpikambana rehetra mandrafitra ny gouvernemanta raha nambarany mpitondra teny gouvernemanta sady ministry ny serasera mahakasika ny raharam-pirenena zo fototra iantohan'ny lalam-panorenana ny fahalalana maneho hevitra am-pilaminana na eny an-dalambe hoy ny manda ho an'ny lalàna sy ny demokrasia miantso ny tompona andraikitra izy ireo amela malalaka tsy misy sakatsakana ny hetsika fitakiana jiro sy rano ary miantso ny anajan'izany fahalalana fototra izany izay endriky ny firenena demokratika sy ny fanajana ny zon'olombelona nanamafy ihany koa izy ireo fa handray an-tanana ny fiarovana eo amin'ny fitsarana ho an'ireo vahoaka hiara-ny fantika an-dalàna fanampanazavana ankoatra ireo fikambanana ray aman-dreny am-panahy antoko politika samihafa nivoaka tamin'ny fangina ny manda ho an'ny lalàna sy ny demokrasia izay vondrona ny mpisolo vava sy pahy lalàna eto Madagasikara ka lanao fanambarana manoloana ny raharam-pirenena mirary fasitrana naingana ho an'ireo izay naratra ary miombina lailo anko ho an'ireo ravafanana no netraketraky ny mpanakorontana izy ireo manamafy ny manda ho an'ny lalàna sy ny demokrasia fa zo fototra iantohan'ny lalam-panorenana ny fahalalana maneho hevitra am-pilaminana na eny an-dalambe azy izany miantso ny tompona andraikitra isan-tokony izy ireo ny anajana izany fahalalana fototra izany fa endriky ny demokratika sy ny fanajana ny zon'olombelona izany tokony avela aneho hevitra malalaka sy tsy misy sakatsakana ny mitaky ny resaka fahatapahan-jiro sy rano fa ho raisina kosa ny fepetra entitra ho an'izay mpandroba sy mpandoro manameloka ny fampiasa-kery tsy manaraka lalàna ataony mpitandro ny filaminana sasany amin'ireo vahoaka maneho hevitra izay endrika mandika lalam-panorenana sy ny pacte international des droits civils et politiques sy ny didim-pitondrana mifeny fitandrona ny filaminana hoy ny fanamafisan'izy ireo miantso sady ihany koa ny tompony andraikitra ra-pitsarana mba hitazona hatrany ny tarigetra ny fitsarana dia ny omanda fikarohana ny fahamarinana sy ho fialofa ny malemy ka tsy anaiky izay tsindry hafa mifanohitra amin'izany nanamafy ny fahavononany hitondra ny fiarovany eo amin'ny fitsarana ho an'ireo vahoaka hiara-ny fantika an-dalàna ny manda ho an'ny lalàna sy ny demokrasia raha ity fanamarana ity tsy mitaza-potsiny manoloana ny toetra rahalalovan'ny firenena ankehitriny ny fiangonana fa mijoro ray aman-dreny eto amin'ny firenena atahory ny fiombona ny fiangonan'ny kristianina eto Madagasikara sy ny avy amin'ny fiombonam-ben'ny eveka namoaka fanambarana ihany koa ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny filohany ny mpitandrina Andriamampianazaka Arimasy toy izao izay fanambarana izay mitaona ny rehetra hitodika amin'Andriamanitra sy hitrotroam-bavaka ny firenena ny birao ny mpiandraikitra foibe sy ny FJKM manontolo manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny ka manentana ny isan-tokantrano isam-batan'olona isam-pitandremana anao rojom-bavaka mitohy ho an'ny firenena ao anatin'izany miaraka ory amin'ireo fianakaviana namoiavana atao anatin'izao trangany zavatra izao ary mampahery ireo ravafananana ireo very asa ka niteraka ratram-po napatsahivy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara fa tsy ara-soratra masina sady tsy ankasitran'Andriamanitra ary mifanohitra amin'ny mahamalagasy ny fampiasa-kery tsy ara-drariny ny fandatsandra sy ny fandrobana ary ny fandravana fanana iombonana mitaona ny rehetra hibebaka hifampitaiza sy hifanitsy ao anatin'ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitandrona ny fihavanana ny FJKM
miantso ny ampiatoana ny fifampiatsiana misy eo amin'ny endrika maro samihafa ihany koa ny fiangonana ary mitaona ao amin'ny fifampidiniana sy fifampiresahana mba hisiny ny filaminana sy fiainam-piarahamonina araka ny tokony ho izy. Hatreo ny fiarana tombokilasy Tongivavy ankasitrana fenenao nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany arima amin'ny fotoananao ho amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko.